no. Tininizeta inandriamanitra. Amen. Ito tininom na bafara. Aza mialam Jesus mandrakzay mo. Era misula ko lang sa nasama. Katinina aza kiv-kiv yung fiera na mo. Hindi na ma-earphone na mo. Amen. Isa tininizet, no Jesus, no life. Amen. Amen. Mapagkartsigan. Magkasita ka po yung tiyan mo na ibayti. Minsan pa itong panagsiyan ako. Itong yerno, itong formato. Misodo to po niyang panagsiyan ako tiyan mo na ibayti. Misodo niyang kaskin na tononay, matukan yung reslata na iba makam tiyan mo na ibayti. Ito po fang nagfatsmis may manato na naong pansin tonong ray. Ang wanto po ang rip sa ibaw ka naong, jere po ng sipriya pira na isay. Mangrafu na si Santo Puserita Mara, regionato niula non meno paura. O kan fadesina venendante i ruccia che tocchi tantierwa. Isa tuk man la fantalina sar palina, anruan valino nella la nyapta di rosa. Tendrem lelap de social, am pitanya patron de tokano. Vangil gifto nan ranti. O kamati na ufto na nyapa ka wani sa patanul. Mati na ufto nan fanastan ng filanay. Na mnyara panan, na mnyara nuf. O katupo, zireto natin ula na rapula. Anruan meno uspis, mautayin na manuka. Reso natin tifsina de social. O kawis pamatsina, venedanta, matsin fina. Ang nenaran de sus manunok, nyusta de manta, irecto filanodo na rin. Misodo tumpo, manantia na ituk mala. Mitenenam na ipanamasa. Ang nenaran de sus Kristi. Asada tu nitaraku walau tesos pantakaku jangan wilayah sana junta Nitaraku walau tesos pantakaku jangan wilayah
nós em Jesus. Misoja nós em Fadamas. Misoja nós em Nhamfatsarana. Misoja nós em Nhamfamrambuna. Misoja de social Nhamtumran Babeluma. Misoja Nhamfairampi. Misoja Tubo Nhamfasarama. Misoja Nhamfamira Bratan Runacho. Misoja Tubo. Aterne wa não solta Jesus. Aterne wa não fakasta. Aterne wa não tubo. Ni vurna ni alta manakse. Munduan ze Jesus dem soja não nem tubo não ze bolan mina wana. Soja não nem famram punam. Mi solta. Haleluya. Mangan bolan sarat sekejap. Tain Jesus sekarita tunggu suwe no itu jangan reman. Amen. Kiri korong-korong dikit itu mangan salangke. Ikurangan no zanahan. Amen. Tain tupot siya. Tunggu suwe no itu junan duan. Amen. Arabay ko no arasya sama ni ruang tunggu manunan fedanan tupom noza. Engeni na deman faswa ang itahya no. Itayi no bantana mayer na deman. Ang meno fa itam tiyan ni Jesus. Ang pabira-bira tantama ng no deman deman.
Matokisa anao fa matono mbola tonga eto midika zay fa tsy azony beboly sakana. Amen. Le sady tenena amin'nao ovo koa niro hoe tsy tambato. Zazanjary tsy tamitsitsika. Amen. Satria amen. Alléluia. Mitahin'ny tompo manokana ianao. Aza dino fa manomboka amin'ny heriny androany mifadianana antsika. Amin'ny lakamisy azafady. Amin'ny lakamisy heriny moa zany fa tsy mbola heriny androany. Amin'ny lakamisy heriny. Zany hoe le 2e, 3e, 4e mifadianana antsika. Dia mba mboary dia izao programme volagno tsy moramora vavony anao miroana mantegna. Agnano repos no hitarito any. Anovo herintsika, mila manovo herintsika revana, mila miverina amin'Andriamanitra ianao mila tegna ataonao mihitsy ahatonga ny fananao connecté amin'ny Jesosy. Dia nomeny dokotara-dalana antsika hifadianana manomboka ny faharoa ny volana jona, fahatelo sy ny fahaefatra. Dia amin'ny fotoana io zany azo atao tsara ny mandeha dy matory aty mihitsy zany antsika amin'io. Mitondra tapaty, mitondra ondana, dia mitondra dra. Fa mba tsara niany ho an'izay manambady mba miera mialoha amin'ny vady. Fa tsy hoe fivavahana dia tonga dia lasa anao. Fa mba mivolana amin'anzy koa fa tsy kely dia fa azo mandeha. Natiozon'ny Baiboly zay hoe ny lahy no lohan'ny vavy. Amen. Donc zany antsika amina fivavahana mila marina foana amin'ny ten'Andriamanitra. Fa tsy aizy koa tsy andeha pasteur fa veloko ako. Anao koa moa dia vatoko izy io vatagnanao. I pasteur tsy raha manjary ndosiny moty. Dikan'izany rehefa tsy ekeny vadin-tegna tegna tsy mandeha. Manaiky vady. Ho an'ilay vavy zay. Lehilahy ndraiky moa izy mihitsy ny lohany dia efa zegny tondrasanao boly. Tongava daholo antsika zany amin'io. Dia nasiana mihitsy zany fotoana eto amin'io isaky ny maraina amin'ny 5 sasany. Dia ny atoandro amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 sasany. Dia ny harivariva amin'ny 5 sasany karan'izao. Ao ve tsika nytaretra? Dia tegna tsara zany mba tegna mba miaritra ianao. Amin'io manjary mihinany rano. Dite mbola manjary hohanina. Fa ny ventikana zany mba atao repos. Ao ve? Za moa tegna namindra fo mihitsy amin'ilay mpihina kafe. Dia za koa mba mihinana. Dia manjary misotro kafe zany ianao. Fa mba tezainao tsara kosa rehefa avy. Satria misy moa mbola tsy zatra. Azonareo? Fa raha efa zatra moa no azo hoany andao jiaby tsy magnino. Tramranivy azo hoany. Mba atao correct tsy tramranivy zany. Azonareo izy. Dia mba manodinizao zany. Dia amin'io tegna misy leçon isan-karazany ho zarainy. Hafa le leçon mandrainy, hafa le leçon atoandro, hafa le leçon hariva. Dia manomana kahie ianao. Fa tegna misy zavatra ngeza be ho zarainy. Vita io fifadikana ataontsika io miditra amin'izay amin'ilay hoe école des solutions. Fa igny eky hifainy vola eky igny tsy amen ny karaiky igny fa hifainy vola. Il faut payer. Satria igny zany tena efa nezampy mihitsy atao isan-antoandro. Nareo isika amin'ny 12 antoandro zany misy an'izay karazana fianarana manokana zay. Ahitanao hoe karakory moa rehefa mba mahaolana. Inona ny zavatra ataoko. Dia atorantsika koa resaka fomba fananovana business, fomba fananovana négociation, fomba fanaovana maro isan-karazany zavatra ho resahana anatiny akao. Lesona vaovao be daholo no zareko antsika anatin'ilay école des solutions. Dia efa magnomana écolage Denzo. Aiky Jesosy amianao. Zay zany mba filazana fohy mba zareko amintsika. Fa amin'ny hariva ty zany sain'i Jesosy ampianatra mahakasiky ny zava-miafin'ny fitafiana. I akanjo ataonao igny. Igny moa hevitra izy io. Satria ndraiky tsy misy manambely tena anaty boka fa tsy zipo izy tao ndraiky patalo hoany. Na ty moa karan'izao tandrineso tsara mbalao le avitra. Tompony hitahinao. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy no angalantsika lesona Genesisy toko fahafito amby roapolo dia ny andininy fahafito amby roapolo. Genèse 27-27. Izay nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Genesisy toko fahafito amby roapolo dia ny andininy fahafito amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanatony izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandreny fofony fitafiny dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako
dia tahaka ny fofony zay notahiny Jehova. Laza hoe amen. Jereo tsara fa nanatony izy izy ka nanoroka azy ary sakana nireny fofony fitafiana. Io fitafitsika io zany drevana amin'ny tontolo ara-panahy misy fofona avoakan'izy io, na izy io miantso ozona na izy io miantso fitahina. Teto Isaka dia olo efa jamba parina ny mason'izy Baiboly, fa ny fomba namantarana ny zanany dia tamin'ny alalan'ny fitafiana. Amen. Antsika io kosa raha tegna manompo an'Andriamanitra ka manaraka iraka anankiray manana ray aman-dreny ara-panahy, ny tompo manome anao firakotra ara-panahy, mantsika hoe manteau spirituel. Efa mitaniana mipetraka firakotra an'izy zao ny tena anaovanao. Izy ny tena mitaizanao, izy ny olona mba henonao rehefa miresaka aminao. Mazavetsika zany rehefa beo. Ka raha io verset io zany novakina, ny fitafiana dia miantso fitahina sady possible koa miantso ozona. Misy fotoana za zao nampianatra tamin'ny Facebook, nagnano an'ireny karazana publication reny zany dia hoe rehefa mba hivoaka ny trano ianao mba manaova fitafiana mendrika, manaova madio, satria matetika dia isika olombelona mijery an'io fitafitsika ivelany. Ny olona mihitsy dia fa zany l'homme est ainsi. Mba mijery anao zany olo dia zay olo pôzipôzy akeo no tena ajainy. Efa nisy zany tadidiko nisy tonga zay nandeha nisy business natao reny zay dia za nagnatao sorta kely zay fa za koa tsisy lalany mbola tsara io. Or ny volan-jareo amin'anty igny magnefa anazy dia za anao patron le baliny katakata jiaby zany mivoantsy patron dao. Fa za anao misorta sy kranily tsisy nagnano combien dia teo zany tonga dia nahita hoe hay ny olona marina zany tsy mijery raha marobe izy mpanjavatra jerevany voalohany dia ny fitafiana. Ka mba mianara antsika zanak'Andriamanitra isanandro sanandro mba hianatra hitafy motona. Amen. Tain'i Jesosy anenao. Ny akanjo anankiray zany mety ahatsaranao na ihany koa mety hamotika anao. Maino anavy ianao? Aza manamelo tegna za sao dia misy mbola hoe akanjo amin'ny tampiasana atao akety tsy zay no tiako atokako. Tsy andeha hipublizie anao dia hoe tsy andeha hanameloko anao fa andeha hampianatra anao. Ino hoe tsara dia mbalao mba tsy mitoditodiko hoe mijery fitafiana sosina. I rosette mihitsy volagniny data zany. Tsisy olo tiako volagnina be fa tsika jiaby samy mahazo daholo niany. Amen. Zany hoe rahavana misy fiainana sy fahafatesana agnatin'io lamba tafiana fa tsy fantan'olo. Dinio tsara fa tsy zavatra tsara nataon'i Jakoba teto nikatramo izy nangalatra nandainga. Zany hoe nalainy zany le akanjon'i Esau rahalany. Le akanjon'i Esau nalainy dia nanaovana. Dia inona ny zavatra misy nangalariny le tsodrano zay avy tamin'ny papany. Dinio tsara zany zavatra resako zany fa zavatra ratsy nataony. Ary ny tegna marina tsy tena voata Jakoba, tsy voata izy. Jereo fa notereny le anjely mifanina taminy hoe tsy aveloko ianao raha tsy mitahy anahy. Azonao? Nefa talohan'io izy nefa niady an'ilay tsodrano. Donc zany tamin'ny fotoana zay nitsofan'ny papany rano anazy iny tsy voatahy aby izy tamin'izay. Raha voatahy izy tsy miforce intsony le anjely hoe tsy aveloko ianao raha tsy mitahy anahy. Entre parenthèse moa zay fa hotoizantsika lesy. Notereny ny tagnan'Andriamanitra mba hitahy azy. Dia jereo fa niasa mafy izy vao nahazo vady. Vady foana. Na imagine ngy rehefa hoe mila viaviareko ianao 14 ans izy vao vazenginao. Ary tsy raha moramora fa mila niasa 7 taona, tapitra 7 taona, niditra 7 taona. Olo voatahy tsy karan'izany. Azontsika ve zany? Asa mafy vao nahazo vady. Fa madinio hoe raha tsy nanao an'ilay akanjon'i Esau izy, ino mora nitranga? Raha tsy iny akanjo iny nanaovana, ino no mety nitranga? Ino no mety nataony Isaka? Ny mitsofa Isaka rano amin'ny Jakoba dia tsy inona fa noho le akanjon'i Esau zay nanaovana. Ino fa mahazo lesona tsara tsika.
Raha akanjo foana nataony takeo, mety raha hafa tonony vaovamisaka. Fa satria nanao an'ilay akanjo ny Esau izy, dia nivoaka ho azy ny tsotra. Tainy tompony iny. Ao amin'ny Exodus 28:43. Exode 28:43. Raha miaraka aminao baibolinao dia mba sokafo kely a. Dia tsisy moa zany dia mafray. Pause fo karaha iny. Exodus 28:43. Azo mividy baiboly fa lo azonareo tany. Anao fo mataoko korana baiboly any. Exodus 28:43 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary akanjony Arona sy ny zanany ireo raha miditra amin'ny tranon'ilay fihaonana izy, na manakaiky ny altara anao fagnompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, mba tsy azony heloka hahafaty azy. Ho lalàna mandrakizay aminy sy amin'ny tarany manimby azy izany. Amen. Ny mpisorona riavana tamin'ny fotoana io dia mila misy akanjo manokana anaovana zay izy vao mandeha miditra amin'ilay efitra masina indrindra. Fa raha vao tsy eo io akanjo io, tonga dia maty izy. Ho anaovany Arona ozy io mba tsy hahafaty azy. Possible zany ndray manantsika ndray manao blague amin'ny akanjo anaovantsika, fa misy karazana akanjo mahafaty. Ho resako anao rehefa avy eo. Tainy tompo ianao. Ny mpisorona zany dia azo sokajiana au grand. Raha ny baiboly no dininy. Nefa mbola miasa saina tamin'ny zavatra kely. Ilazaintsika hoe petite chose. Tsy dia fahita firy zany grand misy occupé petite chose zany. Matetika ny olo madinika no miasa lao raha madinika. Ny olo maventy tsy miasa lao raha madinika. Or nefa ny mpisorona zay vovosokady fa olo maventy mbola miasa saina tamin'ny akanjo. Dia natao lalàna mandrakizay ao ny hatramin'ny taranaka. Fa matoa zay no mitranga dia important zay le zavatra. Mba tsy azahoany heloka ozy ahafaty azy. Ka ny fanaovana an'io akanjo io zany mamelogna anazy. Fa ny absence an'ilay akanjo mety mahafaty azy. Ny ray aman-dreninao ra-panahy zany teo iny dia tsy inonareo fa reo le atao hoe firakotra ra-panahy. Ny fananana ray aman-dreny. Donc zany ny olo tsy manana ray aman-dreny mibolana. Feno engatra ny fiainany. Feno fafambaraka. Mila manana ray aman-dreny ra-panahy ianao. Jereo tsara tamin'ny fotoana niady tamin'ny Goliata i David. Rehefa vita ny combat dia ny question napetraka olo voalohany fa zanakiza moa iny. Zanakiza moa iny. Amin'ny tontolo fanahy zany atsika reo dia représente ny babantsika ra-panahy daholo. Vakinao baiboly fa tamin'ny fotoana miakatra tany an-tendrombohitry ny fiovantare Jesosy. Dia tsy izy no miaraka taminazy teo fa Eli. Satria Eli ray aman-dreny ra-panahy. Izoby le faharoa Mosesy. Satria Mosesy ray aman-dreny ra-panahy. Reo anefa samby nisy nandimby daholo. Nandimby any Eli zao Elisa. Ary azo lazaina hoe nanana le double portion le onction tao anatiny. Fa nanino raha mba Elisa ny naseho tariny araka tamin'i Jesosy le double portion. Karaha zany koa Mosesy nisy nandimby koa Mosesy. Tsy izy fa Joshua. Nanino raha mba Joshua navoaka teny. Tsy zareo no naseho teo fa ny rainy zareo. Enao io zany mitondra ra-panahy raha mandremanitra ny zavatra mila fantatra voalohany dia izy io babanao. Maro nefa ravana ny olona mandeha l'eglizy, mandeha mivavaka, tegna magnantegna, mifehy mafy, fa tsy fantany aby ny mahazava-dehibe ny atao hoe fisina ray aman-dreny ra-panahy. Averiko eto ray mandeha fa ny ray aman-dreny ra-panahy dia firakotra, akanjo. Amin'ny fotoana tsy manana ray aman-dreny ra-panahy anao dia ny esorinao zay ny akanjonao. Dia hainao hay ny tohiny. Tain'i Jesosy enenao io. Mila connecté amin'ny ray aman-dreninao ra-panahy anao. Na tianao na tsy tianao ra-pilato zay. Ho anao zay miaino eto zany na ray manaraka amin'ny internet, mila mitodika amin'ny ray aman-dreninareo ra-panahy anao. Mety tsy zany ray aman-dreninao ra-panahy, mety olo hafa, fa ny fahamarinana dia raha tianao tsy hitanjaka ny fiainanao, mila pare foana ny akanjo.
Matetika nefa ny olona ohatra hoe me mahomby ny fiainany, me nafantapantoka soratra masina izy, na mety hoe me nandrosondroso landalina tamin'ny fanompom-bavahana, dia manomboka miataka amin'ny ray aman-dreny izy. Adinonao fa mibolaka ny ianao io e. Tompony ampitafy anao andro any arivo. Amen. Ka misy rehefa amin'ny karazan'olona ny fitafianao dia fa ampy andesy lahatra anazy hivavaka. Akanjo. Misy olo ohatran'izany. Fa misy ndraiky karazan'olona mihevitro mivavaka, miala mivavaka mihitsy satria nahita pozinao. Satria mihita ny pozinao mitovy amin'ny poziny makorena ny sasaoarany. Izy vao nijery anao tapoko hoe vertigizy izy ity hoe vertigizy e. Satria izy fa mpandeha akany. Ain'Andriamanitra ny ianao. Tsy bezany rehefa raha manimba olo io. Ary misy olo tena mora mandray anteniny. Misy olo mora simba, mora maratra, mora verindala, mora miangana Andriamanitra. Ka amintsika tsisy plaky hoe reto daholo ny akanjo azo anaovana ary reto tsy azo anaovana. Fa izy koa tena Jesosy anatinao koa mahazo ny raha foana. Fantanao tokony ataonao. Amen. I Jesosy rehefa manova olo. Jereva nge raha maremarke anao ny olo rehefa avy nivavaka ka niverindala ny zavatra kitiny